Vaovao mampalahelo, lehilahy malagasy antsoina hoe Harson no maty irery tany Comore tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino finy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fahafatesany tovolahy iray any Comore no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Taxi Bruce nivadika fiarampitatitra iray no nivadika teny ampitatafika lalam-pirenena fahafito iny tamin'iny andro ny omaly maraina iny. Vokatry ny fandehanana mafy raha ny hita amin'ny sary no nahatonga an'izao loza ny famovizana izao ka ny afatra mitandrema ihany ry mpamily amin'izay setrasetra sy fandehanana mafy izay. Ao anatin'izay hatrany misy taxi Bruce hafa ihany koa no nivadika izay taxi Bruce Sprinter coopérative Gastrans Voyage izay mampitohy Antananarivo sy Fianarantsoa no tradoza tamin'iny andro ny omaly iny tokony ho tamin'ny 2:40 minitra maraina teny Ilaka Centre. Olona enina no naratra ka anisan'izany ny mpamily efa noentina eny amin'ny hôpitaly avokoa ireo naratra ireo. Taoriana kely ny trangany loza dia efa tonga teny an-toerana ny zandary avy ao amin'ny brigady Ilaka niaraka tamin'ny fandefasana ireo marary ary hanao fanadihadiana. Ao anatin'izay loza famovizana izay hatrany fiarabe iray no nivadika anatantsana teny amin'ny lalam-pirenena 170 ambositra fandrina raha ny fampitam-baovao izay voaray hatrany. Potika tanteraka moa ilay fiara taorian'izay loza izay niseho izay. Hafatra hatrany mitandrema foana ry mpamily amin'izay fandehanana mafy satria ny ain'olona hoentinareo ireny ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Tamin'ny tanàna ny Toamasina indray hisy ny famonoana alika faobe manomboka amin'ny 7 sasany hariva hatramin'ny 4 maraina izany no atao ho fiarovana ny vahoaka sy ny fitsinjovana sy hisorohana ny fiparitahany aretina haromotana no antony izany raha ny filazana nataon'ny komina Andrenivohitra Toamasina hatrany ny 2 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra lasa teo olona misa 370 no fantatra fa voakaikitry ny alika tao an-toerana tao. Isan'ny antony izay nandraisana izao fanapahan-kevitra izao izany rehetra izany araky ny voalaza avy any an-toerana hatrany satria io aretina haromotana io dia aretina izay tena tsy misy fanefitra hatramin'izao raha toa ka sendra voakaikitra alika tratra ny haromotana izay ianao. Namotana Ambohitra Atrimo indray maty irery teo anelanelan'ny Sprinter sy ny camion ilay mpitondra moto. Nitrangana loza famovizana teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny teo namotana. Komina Anosiala distrikany Ambohitra Atrimo tamin'ny 6 Septambra lasa teo iny tokony ho tamin'ny 4 ora tany hoany. Tapaka hisatra ilay camion lehibe ka tery teo anelanelan'ny camion Sprinter, ny moto Kimco GR sy ny tikitiky iray. Ity farany izay nipitika teo amoron-dalana ka nokasoka ilay moto routier fa ilay kodiaran-droa hafa kosa tery tao. Vokany nisy naratra ny tao anatin'ny tikitiky sy ny mpamily ilay moto routier. Voa mafy kosa ilay mpamily Kimco izay 420 taona ka nentina namonjy hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy. No tanana amponja kely mba hatao famitorana ilay mpamily fiara lehibe ary ho atolotra ny fitsarana ny raharaha aorian'izay. Vokatry ny tsy fitandremana ihany no mahatonga an'izany rehetra izany satria nisy fitandremanao kely izay dia lasa mahafaty ny hafa ka aleo mitandrina foana amin'izay fandehanana mafy setrasetra izay ry zareo mba tsy hahatonga ny loza tahaka an'izao. Lehilahy maty an-drano indray any Toamasina any taviakatra tanety ny alina teo teny amin'ny torapasika Nosy Dafara ny nofo mangatsika ny tombokilahy Nathan izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Legofa. Ilay tovolahy 40 taona izay natelin'ny ranomasina ny tolakandro ny talata lasa teo iny raha nilomano teo amin'ny torapasika Salazamay. Ny afatra raha maso atrany ny zaza ry ray aman-dreny amin'izay fandehanana miandro an-dranomasina izay fa io rano io dia matetika sarotra ny fehezana azy io ary mba tsy hahatonga ny loza tahaka an'izao dia aleo mitandrina foana ary aleo raha namaso tsara foana ny zaza mba tsy ho tratra ny loza tahaka an'izao niseho tany Toamasina izao. Vaovao mampalahelo indray nodimandry i Haritsimba santatra fantatra amin'ny anaram-bositra hoe Kochi na Kochifama Saky poeta mpanakanto malagasy misehatra amin'ny resaka silama mo
ity tovolahy izay tena mbola tanora ity izay nodimandry ity. Tsy fantatra mazava moa ny antony izay tena nahafaty azy ity fa ny fantatra dia izao dimandriny zao ary tena mbola tanora dia tanora moa ny lehilahy raha ny hita hatrany. Ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny ity tovolahy izay tena mpanakanto izay tokony hanana ny hoaviny eo amin'ny sehatry ny silama ity nefa dia lasa sahady ny ndaosim-pahafatesana izay. Ao anatin'izay vaovao ampalahelo izay hatrany any Komoro any no niseho ity tranga ity satria misy tanora malagasy izay mila ravinahitra sy mipetraka any Komoro no ndaosim-pahafatesana tamin'ity herinandro ity. Malagasy iray izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Horisson Korisaka nodimandry any Komoro saingy tsy fantatry ireo namany any an-toerana izay fianakaviany any Madagasikara raha ny fanambarany Noela ihany tamin'iny andron'ny omaly iny. Avy any Ankihironao Toamasina izy io raha ny voasoratra ao anatin'ny pasipaorony hatrany ka dia manao antsoavo amin'izay rehetra mety ahafantatra an'ity tovolahy izay nodimandry any Komoro ity mba hampandresy hilaza amin'ny fianakaviany ao Madagasikara indrindra fa ny any Toamasina izay mba ahafahana mampody ny razana any an-toeranany. Koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny havan'izy ireo zao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Ainganehy ihany koa ho tafody any an-tanin-drazana ny nofo mangatsika ny ity tovolahy malagasy izay maty any Komoro ity izay tsy fantatra mazava moa izay antony nahafaty azy ity fa izy maty tampoka fotsiny no fantatra ka eo am-piandrasana an'izay pitsopitsony amin'ny antony nahafaty azy zay moa isika amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa eto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.